zanaka ary mifanay masina. Amen. Ezaka ny fiangonana. Alahady faraka amin'ny telopolo ny volana May 2024. Alahady ny Pentekosta io havana miarabantsika rehetra mahatratra izany fety lehibe antsika kristianina izany dia nahatserovana ny midinan'ny fanay masina sy nyorena ny fiangonana voalohany ary nanomboa ny asa fitorian'ny filazantsara mipaka manerana izao tontolo izao mandrak'ankehitriny. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoana soa amin'izao maraina izao rehefa tsy nionana ny fotoana maharitra teto anivon'ny fiangonana. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny mitoetrantsika rehetra. Riavana malala araka izay hitanareo izao dia misy ny fandaminana ato amin'ity trano fiangonana ity izay ombonantsika amin'ny tompon'ny trano kanefa izay fanoman'ny komite an'itoy. Ny fidirantsika dia avery hatrany miditra ary te hivoaka isika dia amin'reto fivoahana misy anankitelo reto. Ka rehefa miditra isika dia misy rotompona andraikitra izay efa mandamany amin'izany ny amin'ny solution hydroalcoolique izay ampilatanantsika. Toy izany koa ry havana obligatoire ny kasobosy rehefa miditra antsika ka dia aoka mba samy anaraka izay ny rehetrarehetra raha sendra sanatry tsy manana misy any reserve nataon'ny fiangonana. Manaraka izany ry havana dia ny rakitra nataontsika androany dia rakitra tatazana daholo. Ka rehefa vita ny fanasan'ny tompo dia izay tsika vao tatazana ny rakitra anankiroa. Ny rakitra voalohany dia ny rakitra mahazantratsika kanefa voka dehibe antsika ihany koa anio ry havana azany raha teo ny andron'ny Pentekosta fanatanterahana voka dehibe. Ka ho anareo izay fanotonga varoby avy any an-trano dia ino no arotsakareo amin'ilay dekona manampy rakitra voalohany. Raha sendra tsy manana varoby ianareo dia misy varoby efa noman'ny fiangonana ao amin'ny vraky tsy mbola mititiana mihitsy ho anaty sachet ny arinania dia afaka mahakely ianareo amin'ny fotoana mamety izany mialohan'ny rakitra. Ny rakitra faharoa izany dia rakitra fandraisana ny rakitsaorana hitatazany dekona manaraka amin'ilay manampy ny rakitra voalohany sy ny varoby voka dehibe. Anankiroa izany ny rakitra ry havana. Ny voalohany anaovantsika ilay varoby voka dehibe ary ny faharoa anaovantsika ny rakitra fandraisana. Toy izany koa ny fanasan'ny tompo ry havana dia efa misy fandaminana ka manosy aty aloha isika ny dekona no manao ny fandaminana samihafa mahakasika an'izany rehefa manosy aty isika mba zavaitra ihany rehefa tonga ny fandraisana mba hotsarotsika sy hotadintsika amin'izay sao dia adintsika manosy ny fampivavahana ho teneteny sosary. Ry havana malala ny tompo io manam-panahy isika eo amin'ny tompo amin'ity alahady maraina ity. Homanoloanareo ny salamo fahaefatra amin'ny zato. Salamo fahaefatra amin'ny zato ny andiny ny fahatelopolo hatramin'ny andiny ny fahadimy amin'ny telopolo ny rahantsika rehetra mankalaza an'Andriamanitra. Salamo fahaefatra amin'ny zato andiny ny fahatelopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Ho an'izay rehetra malana an'Andriamanitra sady voantsy ny masina. Ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tomponsika. Amen. Mitsangana ny anatin'ny tompo sy ankalaza azy isika rehetra. Amin'ny anaran'ny tompo. Maniraka ny fanahinao dia aro izy ary manavontareny tany ianao. Mandrakizay ny voninahitra Jehova. Aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Jereny ny tany dia miolodro. Tendeny ny tany dia miolodro dia mivonaka. Iravan'i Jehova raha mbola velona koa. Ankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina koa. Manome ny fisainako azy. Izao ny mifaly amin'i Jehova na mirindrina tsy aty amin'ny tany mpamoka ary mbola tsy fanahy tsy aty intsony. Izao Jehova ny fanahy. Alleluia. Amen.
Koa isika anatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ny fahasahina, mba azontsika fanorano-kosa hitantsika fahasoavana hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanay masina, midera sy mankalazanao izay rehetra noho ny fahasoavanao sy ny famoramponao. No ianao Andriamanitra ray zanaka ny fanay masina, izay miasa eto amin'izao tontolo izao, miasa ao anatin'ny fiangonanao, miasa ao anatin'ny kristianina tsirairay avy. Indro izay efa nilatsahan'ny fanay masina ary ny fiainon'ny fanay masina, tsy tafandromandry fa mamaly ny antsonao eto amin'izao tempolinao izao amin'ity maraina ity. Misotranao izay Tompo, fa efa nateraka indray tokoa izay no ny fanay masina, izay mampiombona anay amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Koa mangataka indrindra ry izay Tompo, no hamasinonao izay rehetra, ho atokanao ho fanakavofidy, hidera sy amin'ny voninahitra ny anaranao masina. Ho atreo izao fotoana izao, fa ataony efa nomezam-boninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay rehetra izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana malala, aoka isika nietsitena anatrehan'ny Tompo ka eky ny fahotantsika. Tsy misy maro na dia iray aza isika rehetra, fa efa nanito ny onjy, efa adala ilay zanaka adala. Nanoto fitondratena isika, tsy nanao izay mamelika teo anatrehan'ny Tompo, tsy niambina isika, nivolavo tamin'ny fakapanay. Andeha ary samy anatina ny Tompo, hivavaka mangina isika, iara eky ny fahotantsika anatrehan'ny Tompo isika. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanay masina, manatona anao amin'ny fanetretena ny vahoakanao izay efa nantsoanao. Manatona anao izay satria mahatsiaro ny fahadisoanay teo anatrehanao. Nreto manatona anao, hifona sy nibebaka anatrehanao. Efa nanota tokoa izahay, efa nanao izay ratsy teo anatrehanao. Tsy nakatoa ny teninao, tsy nandeha araka ny tsikaponao. Hoy izay rehetra miombona manao hoe: reranay be famoram-po, mikalao aminao izahay, mamelany tselokay, diovy izay ho fampahotana, sasao izay ho fakely, ary avaoza ny fanahiny no veloko anompoanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay, mangakanay aminao.
itsangana isika andray izany. Fa hoy ny tompo amin'ny alalan'ny soratra masina, fa rehefa tonga ny fotoanandro, dia niarahan'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka. Ary satria zanaka ianareo, dia niarahan'Andriamanitra hotapontsika ny fanahiny zanany miantso hoe Aba Raio, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Voaverany aminkareo noho ny anarany masina, midy raha ny tompo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany ratokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa panana kenana mandrakizay.
semaine de méditation que tu nous as donnée. On rend le Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. Amen. Joyeuse Pentecôte à tous, que la grâce de notre Seigneur et l'amour de Dieu soient avec nous tous. Amen. Dans Proverbe 9, verset 20, il est dit: écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage le reste de la vie. Je vais vous raconter une petite histoire de sagesse. Un jeune garçon pose la question à son père: papa, que faire pour vivre heureux dans ce monde? Son père le regarde tranquillement et lui dit: demain, je te donnerai la réponse, mon fils. Demain matin, le père réveille son fils et lui dit: allons, tu m'accompagnes. Le père fait monter le fils sur l'âne et le papa marche à pied. En chemin, tout le monde crie: ah, un enfant impoli. Son père à pied et lui sur l'âne. Il dit alors à son fils: tu as entendu? Allons monter à la maison. Le lendemain, le père sur l'âne et le fils à pied. Les paysans crient encore. Ce papa est très méchant, un petit garçon à pied et lui sur l'âne. Le père dit au fils: tu as entendu? Retournons à la maison. Le jour suivant, les deux, le père et son fils sur l'âne, et tout le monde crie. Ces gens, ils exagèrent avec la charge. Ils sont méchants. Le père dit: tu as entendu? Retournons à la maison. Le jour suivant, les deux marchent à pied et ils tirent l'âne seul. Les paysans disent cette fois-ci: ah, ces gens sont fous. Ils marchent à pied pendant que la rame est libre. Le père dit à son fils: tu as entendu? Retournons à la maison et je vais répondre à ta question. Que faire pour vivre en paix dans ce monde? Arrivé à la maison, le père dit à son fils: mon fils, pour vivre en paix dans ce monde, fais toujours ce que tu peux faire pour satisfaire ton cœur. Car dans tout ce que tu feras dans ce monde, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, même sans raison. Et attention, rassure-toi seulement que ce que tu fais plaît à ton Dieu. Cette histoire nous dit de faire ce que notre cœur désire. En quelque sorte, il nous dit de faire ce qu'on veut. Et en tant que chrétiens, nous devons nous rassurer que cela plaît à Dieu. Dans Éphésiens 5, chapitre 15, Éphésiens 5, 15 à 16, il est dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car nos jours sont mauvais. Aujourd'hui, c'est le jour du Pentecôte. La Saint-Esprit nous est donné pour nous guider dans nos projets, dans nos décisions, de faire les choses. L'Esprit Saint, c'est Jésus qui habite dans nos cœurs. Si celui qui nous conseille et nous guide, on ne se trompera jamais de choix. Cependant, il peut arriver que l'Esprit nous incite à faire ou dire quelque chose qui soit sujet de moquerie pour le monde et de buzz pour nos camarades. Soyons forts, car l'Esprit est consolateur. Il est aussi notre avocat et il nous accorde au moment voulu les réponses face à ces reproches qui sont tellement blessants parfois. Prions. Seigneur,
Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu nous as envoyé tes enseignements pour qu'on puisse connaître ton plan pour l'humanité, pour qu'on puisse recevoir l'instruction de toi, afin de marcher dans la vérité et dans la lumière devant toi. Seigneur, on a tellement besoin que tu nous enseignes toutes choses. On a tellement besoin de ton instruction, de ta compréhension. On a besoin d'acquérir la sagesse et l'intelligence, Seigneur. On a besoin tellement de choses, Seigneur. Donc, envoie-nous ton Saint-Esprit afin de nous donner la sagesse pour qu'on puisse vivre en paix avec toi. Amen. Mentinay hamakivaky ty herinandro politika ary tondraina avao amin'ny fiainanay. Miasa aminay izy hamaky ny teny mba tsy hisy hoe afa-tsy ny teny avy aminao ihany, ary tendreo ny lelan'ny mpanomponao izay hitory ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpanjakanay no nanaovanay zava-ratsana. Amen. Ny teny izay vakitsika dia hitantsika amin'ny Asan'ny Apôstôly, toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Dia hotohizana amin'ny epistily voalohany amin'ny Koritiana voalohany, toko faha 12, andininy fahatelo ka hatramin'ny faha 13. Ary hifaranana amin'ny filazantsara Jaona, toko faha 20, andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 13. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga ny andro Pentekoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy ireo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanehoka ilay trano niangonana. Ary nisy lehilahy maro mitarehiny afo misy eo taniny izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra izany olona izany. Ary samy fitenin'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampirenenan'ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nipetraka tany Jerosalema ary tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho nirey izany feo izany dia niavana ny olona maro ka verevitra fa samy naharery azy ireo niteny tamin'ny fiteniny izy rehetra. Dia talazana ny sady gaga izy rehetra ka nanao hoe:
indreo tsy galiliana va ireo rehetra miteny ireo? Ho ahoana no mandrenesantsika ny fitenintsika avy izay nahave antsika? Dia Partiana sy Mediana sy Elamita, amponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frisia sy Pamfilia sy Egypte sy ny tany Lydia izay manodidina ny Tyrène ary vahiny avy any Roma, na Jiosy na Prôselita, Kretana sy Araba. Ho ahoana no mandrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahodiny Jesosy. Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy mitombo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazarana samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazarana samihafa ny fanotompo, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazarana samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana, mety mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny madika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sokajony. Fa tahaka ny tena iray ihany, kanefa maro momba ny tena. Ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro azy, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na Jentilisa, na andevy na tsy andevy. Ary isika rehetra dia ifanasotroana ny fanahy iray. Amen. Tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao tamin'ny hoe fiadana amanareo. Rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovony. Dia faly ny mpianatra no nahita an'ity. Ary ndraiky Jesosy taminy fiadana amanareo, tahaka ny nanirahana raha ihany nanirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia misy fofinaina ka hoy izy taminy: raisoa ny fanahy masina, na etiza na etiza mavelanareo.
dia voavela izany, ary na anisany izy kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Rehefa izay hiarany miafatra amin'izao andro ny Pentekosta izao, matoky izay fa manatrika anay eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka ianareo. Dia mbola mampitomboana ho aminareo hatrany ny havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra mahatratra ity Pentekosta roapolo amby roa ity. Ao amin'ny asany apôstôly toko faharoa ka ny voalohany ry havana no hitantsika mba hifampizarana ny afatra anio. Amin'ny anarany. Ary ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ny andro Pentekosta ry havana, raha teo amin'ny fivavahana jiosy dia ny faha-dimapolo andro na ny 50e jour. Izany izany fotoan'izany no fankalazana ny fetim-bokatra. Amin'izany fotoan'izany ary maro ny fiangonana manao voka dehibe tahaka antsika ao anatin'ny Pentekosta. Any rehefa miresaka hoe Pentekote dia misy ilay isa 5 na chiffre 5 zany, toy ny boky 5 voalohany ao amin'ny testamenta taloha, antsoina hoe Pentateuque na Pentateuque, any hoe bokin'ny Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri ary Deutéronomie. Izany hoe isa 5 andro 50. Ny Pentekoty dia fankalazana ny ilatsahan'ny fanahy masina
ka niorenan'ny fiangonana voalohany ary nianganony tsy ilay fitorinan'ny fahazantsara izay mitanterahan'ny fiangonana. Ary izany indrindra no nitarika ariavana mba hanome afatra izay misy adimy koa amin'ity andron'ny pentekosta ity. Reto ary no afatra dimy izay nampitorain'Andriamanitra ariavana ka ho fampizarana amintsika. Tsy tahaka ny mahazatra anao ka hifantoka amin'ilay texte teo aho, fa izay hita ampianarana indrindra tao aorianan'ny Pentekoste, na tao aorianan'ny Pentekosta, ka niainan'ny fiangonana ary ny fampizaran'ny fiangonana, dia izany koa no zaraiko aminareo anio afatra miisa dimy. Ny afatra voalohany dia izao: raiso ny fanahy masina ary ampiasao ny fanomezam-pahasoavana nomeny anao hampandroso ny fiangonana. Raiso ny fanahy masina ary ampiasao ny fanomezam-pahasoavana nomeny anao hampandroso ny fiangonana. Ho Jesosy Kristy ao Jaona 2:20 izay vakitsika teo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nisy fofinaina ka ho izy taminy: raiso ny fanahy masina. Ao amin'ny Korintianina voalohany 2:12 ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina ny vakitsika teo dia milaza manao hoe: zarazara ny samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazara ny samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazara ny samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika riavana dia ny fananantsika ny fanahy masina. Tena zanak'Andriamanitra isika. No izany zanak'Andriamanitra marina dia manolo tena ho amin'ny asa fanompony anivon'ny fiangonana, manolotra ny talentany rehetra ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Noho izany raiso ny fanahy masina ary ampiasao ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Izay no afatra voalohany. Ny afatra faharoa dia izao: ioreno sy hamafiso ny finoantsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ioreno sy hamafiso ny finoantsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Hoy ny Korintianina voalohany 2:20-21. Korintianina voalohany 2:20-21. Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy aminy fanahy masina. Ioreno sy hamafiso ny finoantsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Fijoroana vavolombelon'ny finoana izany riavana. Hamafiso eto anatrehan'izao tontolo izao fa Jesosy dia Andriamanitra, Jesosy no tompontsika sy mpamonjy antsika. Ny afatra fahatelo dia izao: mandehana araka ny fanahy. Mandehana araka ny fanahy. Galatiana 5:5-10. Mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Riavana malala ny olona naray ny fanahy masina, ny olona feno ny fanahy masina dia tarihan'ny fanahin'Andriamanitra izy. Tsy izy tsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny. Tsy mandeha araka ny sitrapony intsony izy, fa ny sitrapon'ilay velona ao anatiny. Noho izany mandehana araka ny fanahy masina. Ny afatra fahatelo dia izao: iaino mihitsy ny vokatry ny fanahy masina. Iaino mihitsy ny vokatry ny fanahy masina.
Galatiana toko fahadimy, andimy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharopo, famirampana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, famononam-po. Tsy misy lalàna manohatra izany. Iay no nitoetra tsara maha-kristianina, ampiaro eo amin'ny fiainana andavanandro, fa manana ny fanahy masina isika, izay mampiavaka atsika amin'ny olona rehetra manera izao tontolo izao, izay tsy manana izany. Ny afatra faefatra dia izao: avelao ny fanahy masina hitarika atsika eo am-petrehana ny fahavalo. Avelao ny fanahy masina hitarika atsika eo am-piatrehana ny fahavalo. Matio toko fahafolo, andiny fahasivy ambin'ny folo, sy andiny ny faharoapolo, sy ny andiny ny faharoapolo. Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manany an'izay fomba hiterenanareo na izay holazainareo, fa omenanareo amin'izany ora izany izay holazainareo, fa tsy anareo no miteny, fa ny fanahy rainareo no miteny ao anatinareo. Avelao ny fanahy masina hitarika atsika eo am-piatrehana ny fahavalo. Ny aina ny fiangonana voalohany izany ry havana, tao aorianan'ny Pentekosta raha nitony ny filazantsara izy, raha nijoro vavolombelona izy, fanenjehana sy fanakanana, izany no natrehan'ny voakan'Andriamanitra sy ny fiangonana voalohany. Nefa dia niankina tamin'ny fanahy masina izy, ary ny fanahy masina nitarika azy teo am-piatrehana ny fahavalo. Ny fanahy masina tokoa mantsy ilay mpanolontsaina sy mpampahely antsika rehetra. Ny afatra fahadimy farany dia izao: Jesosy dia miaraka amin'ny fiangonany ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, eo am-panatanterahany ny asa fitoriana ny filazantsara. Jesosy dia miaraka amin'ny fiangonany ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, eo am-panatanterahany ny asa fitoriana ny filazantsara. Hoy Matio toko fahavalo amby roapolo, andiny faharoapolo. Ary izao momba anareo manakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fampaherezana ao antsika fiangonana izany ry havana, fa ny fanahy masina izay momba ao anatintsika no Jesosy Kristy, izay momba antsika sy miaraka amintsika ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Raha fitinika amin'ny teny frantsay ny afatra anankidimy ry havana. Donc voici les 5 messages. Premièrement, reçois le Saint-Esprit et utilise les dons de l'Esprit pour édifier son Église. Jean chapitre 20, verset 22. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Reçois le Saint-Esprit et utilise les dons de l'Esprit pour édifier l'Église de Christ. Deuxième message. Il faut fonder et affirmer notre foi en Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. C'est le pilier de notre témoignage de la foi en Jésus-Christ. Troisième message, marcher selon l'Esprit Saint. Quatrième message, il faut vivre les fruits de l'Esprit. Accepte l'aide du Saint-Esprit face à l'ennemi, le consolateur, ainsi que le défenseur. Jésus est avec son Église dans sa mission d'évangélisation jusqu'à la fin du monde. Aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra raiky ary ny fampiraisana ny fanahy masina. Amen.
dia misaotra ny tompo isika ravana raha miara-mahatratra ty alahady ny pentekosta ity mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fa anatin'izay fotoana ela izay ravana dia tsy laona isika ka dia raha tiana aza ny fandray tanana sy ny famihana amin'ny firahalaina tsy afaka manao an'izany tsika ka rehefa tonga eo amin'ny fandraisana rehefa hifanona amin'ny fiadanana dia mba fampijery tsy manina somafana kely fotsiny masika eo aminao any amin'ny fiadanana mitsika ihany tsika ao anatin'le masika ao fa le masitsika koa ka tena mitsika ka dia rehefa manatanteraka izany tsika ho aminao any amin'ny fiadanana dia fampitodika eo isika mba hanehoantsika ny fimbonantsika ao amin'ny manaraka izany ry havana dia misaotra ny tompo isika fa dia misokatra indray izany ny fiangonana sy azontsika miambina saorana tompo satria dia mamaly vavaka izy ary dia fijoroana vavolombelona trano ry havana natao amintsika fa mamaly vavaka atsika io andriamanitra ivavahantsika io tsy foana mihitsy ry havana ny fiaraha-bavaka isanandro isanandro ataontsika fiangonana satria andriamanitra dia mombantsika na dia mpanota tsy mendrika azy isika dia andriamanitra mpamina fo amintsika izy ka miamantsika. Misy vaovao vitsivitsy ry tiavana izay ambarantsika ny voalohany dia izay efa nalefa tamintsika dia ny fanasana antsika mpanday fanasana tompo rehetra amin'ny alahady fa 14 volana jona 2020 amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho filoha sy filoham-panampy ny TAF FP Mala Réunion eto amin'ity toerana ity ihany no natanterahana izany aoreny fampivavahana misy vorasasany maraina fa dia eto ry havana misy filohantsika tsararay avy dia eto ny karatra manam-pandray fanatanterahana izany fifidianana izany kanefa mba ho fanomanana sahady mba tsy sy ny fivezivezen'ny materiel na materiel loatra ka na ho zaray izany na ho averintsika mety hisy any izany fa izany no ferana amin'ny aladin'ny fifidianana io dia ho ajoro amintsika eto ary dekona voafidy rehefa avy eo etajoreny amin'ny toerana ihany fa tsy voateo ety dia afaka manolotra anarana ty amin'ny paster nareo satria ny fanaontsika mantsy ary rehefa tonga le fotoana dia manolotra anarantsika akoatran'izay manolo teny ka le fasimelolo ianarana dia amin'izay mba manonona fotsiny afa tsisy an'le taratasy kely zarainy satria evitena foana mantsy ile zavatra mivezivezy izay tsy nanasivana programa androany matsika ny afelantanana mba ilana amin'le zavatra raisina ka izao efa azonareo mena any ianarana ty antso nalefa tsy any amin'ny olokamo fa ty amiko ihany tahaka ny natao dia ty amin'ny paster iny secret amin'ny paster iny rehefa tonga ny fifidianana dia hotenenika amintsika aloha dia raha manaiky moa izy sanany aty izy rehefa tsy manaiky izy dia mipetraka ohatra ny fanaontsika reny ihany mampanosatsika aingana tokoa izany ry havana satria mandany fotoana koa le mbola mizara taratasy aloha dia manoratsika dia aveo tonoana tsiraray dia atsona indray le olona fa manampy amin'ny fandaminana dia afaka manolotra anarana nareo izany manomboka androany araka izany na par mail na par SMS na mety vitsivitsehanareo amin'ny pastera le izy aresanareo amin'ny pastera eko tsy manino manarak'izay ry havana ny fampivavahana tanterahantsika ny alahy dia mbola eto ihany izany miditra ny sivora sasany manarak'izay dia fantatsika fa nisy fahorina ny fanesinesy maray feraparafony nareo avy amin'ny FPMA fobe maro ireo olona no demande mety any Madagasikara mety any métropole mety tety any ko azo tsy hafananoatra isika fa dia mitondram-bavaka ny natao sy nampahery ny fianakaviana reny fa anisan'izay anankiray lehibe ry havana izay nanaovan'ny FPMA nasional antso antsika dia ny fahafatesana ny mpitandrina raha ny rea manantsoa zozo zay dao zozo izy zany na zozo sao dia disfiainy mantsy fa zozo le izy raha ny rea manantsoa zozo zay mpitandrina tao amin'ny FPMA nisy no demande izany mpitandrina izany ka no izany fidimandrina izany
dia misy ezaka zay ho fampidina azy ny tanorazana eo amin'ny 8 000 €, entre 7 000 €, 8 000 € eo no vola tadiavina amin'izany ka nanao ansoavy ny FPMA manontolo satria pasteur Arery mantsy no any métropole fa ny vady amanjana dia any Madagasikara manano tena ramatoa ka dia ao anatin'ny fahasairana lalina mihitsy nanao antso izy efa nanao dingana izy hekitara teto anivon'ny FPMA national rehefa nivory izay nanamina vory izay melohan'ny fotoana zay afatesany io satria zay le fifampitondrana ny samy pastera namina tamany amin'ny 1300 mahery tany zay vao fijoroana valolena aminareo fa nitanina dia miezaka na dia vitsy azy zay ka efa nisy any ampahany amin'ireo zay nalefa any amin'ny vady aman-janany ka entanina ny fiangonana isika fiangonana mba eritreritra ny amin'izany fa entanina koa isika kristiana tsirairay avy efa misy any maimahina nalefan'ny FPMA Fobe angambo rappelena antsika fa misy anatao hoe leksia zay azontsika anatanterahany efa misy adresy mazava azontsika mandray ny anjarantsika fa dia manentana antsika ry havana satria fanehoana fitiavana sy adidy amin'izany ray aman-dreny izany ho ataontsika eo fantatsika ihany koa fa teto anivontsika dia misy ny fanton'Andriamanitra mpiara-bavaka amintsika zay namono zanany mbola tsy eto moa izy fa rehefa tonga izy dia tanterahantsika ny fampaherezana reo ry havana natao hoe vaovao vitsivitsy zay azo lazaina raha sendra mbola misy ny tsy voalaza dia apetrakintsika eo amin'ny tompo ary dia tanterana ihany amin'ny manaraka izany ry havana araka ny efa andresana tamintsika raha sitrapon'Andriamanitra dia mialany fahadimy ny volana Jolay nampitain'ny komity nitafy tamintsika ny fanokanana ny diakôna ny birao vaovao sy ny komity vaovao eto anivon'ny fiangonana fa dia mampatsiaro antsika sady ary manentana antsika mba hitondram-bavaka izany fotoana lehibe izany manaraka izany dia zao ho antsika raman'ny sampana indrindra tokony andraikitra ao ny sampana dia manasa antsika ny mitandrina raha-pitso amin'ny valora raha-pitso amin'ny valora mba hiaona telefônina isika ho fandaminana ny fifidianana no nivon'ny sampana dia asaiko izany ianareo boran'ny sampana ho amin'izay fotoana ny valora izay mba azona mandamina sy maninan'izany vetivety satria araka ny fandaminantsika dia hofotaina alohan'ny 120 ny volana jona zany hoe vita ny fifidianana folosy filompanampa amin'ny alady fa 7 ny volana jolay fa 4 volana jolay zafady sy ny fifidianana bro zay fitainany teo ny fotoana io dia ao anatin'ny herinandro io ny fanatanterahana ny fifidianana boran'ny sampana dia mifandamina iny amin'izany tsika ravana mba azona manatanteraka ny fifidianan'ireo manaraka izay ry havana saika adimy misy namantsika zay nidona Paolina tsy izy izany fa iramantoravaka zay namoray aman-dreny tamin'ny fotoana lasa iny tsy fantatra efa vonona ny birao fiangonana ny fanatanterahana ny famakina satria mbola tsy fanatanterahana anatanteraka ny famakina amin'ny fampitondrantsika raha misy sampana ihany koa efa vonona tanterahantsika rehefa avy eo izany famakina izany ny farana ry havana zay tsy kely ndrindra fetin'ireny amin'ny alahady sao dia adinidino sao dia adinidino confiné fa fetin'ireny ka dia manomana anareo sampana ny amin'izay mety ho fandaminana zay ireo zay azo fandaminany amin'izany reo hoe ahoana moa zany natao akalaza ny fetin'ireny misy fandamina manokana ve ety sa ahoana andeha tsirairay ve anjaranareo sampana mba mifandina sy ny fandamina amin'izany fetin'ireny izany ry havana reo ary havana vaovao azo lazaina zay akaiky indrindra atsika man'Andriamanitra re ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana amen anao ny fandaharam-potoana isika ry havana dia ny fandraisana ny fanasany tompo ka ety am-piandohana dia manazava sahady satria moa miatrika zavatra vaovao isika ry havana
dia misy fandaminana vaovao ihany koa. Ka rehefa tonga ny fandraisana, dia toy izao zany fandaminana. Ianareo amin'ity party ity no mandeha voalohany. Misy diakona hitarika anareo avy any arenany dia izay ampitsangana ihany mitsangana. Satria amin'ity ampovoany ity tanareo fa misy an'ilay distanciation io, misy an'ilay mitsitsitsitsy ireny. Mba tsy ampijorana ela dia misy fandaminana ataon'ny diakona eo arak'izany. Rehefa vita mihitsy zareo ato dia zareo ato indray no mandeha. Ka izao ianareo avy ety rehefa mandroso dia manaraka ny kilalatsara ity nareo. Izao misy diakona eto manolotra anareo ny mofo sy ny kapoaka. Ireo diakona ireo dia efa misy protection manokana ampiasaina hitanareo ny fomba anaovany azy. Ny ataonareo dia manokatra ny tananareo rehefa omena ilay mofo. Omeny ilay mofo ohatr'izao nareo dia velaro ny tanana. Ohatran'izay koa rehefa voarainareo ny mofo dia misy manolotra anareo ny kapoaka eo. Ho atokotry ny diakona ilay kapoaka. Ary rehefa voarainareo dia misy efa marquage au sol ilay tao amin'ny sisiny eto. Eo ianareo tahaka mahazatra antsika mitovika ny altara dia mihinana ny mofo sy misaotra ny kapoaka afaka mangina. Dia misy diakona anankiray indray etsy mandray an'ilay kapoaka anareo. Raisin'ilay kapoaka satria misy toerana ametrahana azy eto. Dia rehefa vita izay dia manaraka ny couloir iny nareo dia miverina ny toeranareo. Arak'izany dia ohatr'izay misy diakona ihany koa ny mandamina ny fansotsika eto amin'ny fandraisana mofo sy ny kapoaka. Torak'izany koa anareo amin'ity ilany ity avy any arina nareo no mandeha. Ohatrany teo ihany misy manome mofo sokafo ny tanana, misy manome kapoaka. Dia eto indray nareo misy an'ity marquage au sol atao amin'ny sisiny ato fotsifotsy io dia mitodika ety amin'ny altara dia mihinana ny mofo sy manay ny kapoaka. Dia misy diakona mandray ny kapoaka anareo etsy dia lasa ianareo mamonjy ny toerana makany. Dia mamonjy ny toerana arak'izany. Ireo ry havana ny fandaminana izay ampitainantsika. Manarak'izay mahakasika ny rakitra ny resahana teo dia misy diakona anatin'ny rakitra amintsika. Ka izao ny avaty anareo ilay diakona manaty rakitra avy ety dia avaty mihitsy izy no andeha. Anareo misy diakona anankiroa tsy fanesy avy hatrany izy mba tsy hahatonga antsika hikoropaka. Fa andeha ny anankiray somary lasa lavidavitra kely vao mandeha ny anankiray. Ka izao raha olona anankiroa ihany nareo ny natazany rakitra avy any dia aza taitra rehefa atelo avy ety hoe atao tsy ataony fa makany izy izay takatry ny tanany ihany. Fa rehefa miverina nyity couloir ity izy dia manatin'ny rakitra, zany hoe avy any eriny izy no manatin'ny rakitra aminao izay avy eto. Azonareo zay? Dia ilay diakona avy ato indray avy aty izy mandeha voalohany dia anankiroa. Zany hoe tsy avy zany fa avy eto izy mitsofoka eto ambony eto indray ilay diakona anankiray iny dia mandeha eto izy ilay diakona anankiray dia manaraka ilay anankiray. Dia ohatran'izay ihany raha ohatra nareo ny sisiny ihany mbola tsy voatatiny rakitra dia aza taitra fa mbola iodina ohatr'izao izy dia avy any izy manaty rakitra anareo dia moroso mankaty aloha. Zay dia iroso io amin'ny fanasan'ny tompo ary sy tiariavana dia ny fanahy masina ny hitarika antsika eo am-panatanterahana zany rehetra izany. Hira faefatra amin'ny 500 ny andiny voalohany no voanantsika rehetra riavana. Avia ny mandeha ela.
Dia avana malalo ny tompo mivelatra mananantsika amin'ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatsian-tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba ita-masika sy ny fahitana. Ho aminareo any amin'ny fiadanana mitodia amin'ny namanao izay teny amin'ny izy manao hoe ho aminao any amin'ny fiadanana. Kaya raitsaka na sika rehetra. Asangato ny fonareo amin'ny tompo. Aoko dia raitsika ny tompo Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Eny tokoa ray masina Andriamanitra mandrakizay mahay fanjavatra rehetra. Mety sy mahavonjy ny soranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanompo monjy anay. Amin'ny alalany koa ny veran'ny anjely ny fiandriananao sy hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana an-danitra sy ty-antany, midera ny anaranao ny fiobina. Ary izay koa ankehitriny, miara-mananitra ny feonay ihany ka amin'ny fanajana lehibe mideranay manao hoe Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadia anazy dia nanay ny mofo. Ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: raha sy okano ity ny tenako izay omenao anareo, izao nataovy ny fahatsevanay. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: misotroa amin'ity anareo rehetra fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay ratsika ho an'ny reto famelan-keloka. Ho anao vina no misotro anareo, dia izao no ataovy ho fahatsevanay. Ry kristianina malala, aoka isika atsiara amin'ny Jesosy Kristy izay maty ny solantsika sy nitsanga no fanamarinana antsika. Dia rehefa anaty-pihavanana tontr'Andriamanitra antsika, ary aoka isika iara-misaotra sy hivavaka isika ry havana. Misaotranao izay Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa no mifanomramponao amin'ilay mpanota mahantra, dia menao ny zanako lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Raha ny any an-danitra ao, ndraiky izay manao tanateanao ny fahatserona ny fahatokavany zanako olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsangana tamin'ny maty, ary ny fifona ny mandrakizay ho anay, ka miandry sy hitalohan'ny fiverenany izay. Ino izay mahatsiaro izany ao anatin'ny vavaka mandina. Ankehitriny raha eo aidiny fanay masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny fona velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Ry Jesosy Kristy tompo, izay tonga ny anatrehanao miombona amin'ny latabatranao masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatra ny sampany amin'ny voalohany, ampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izay. Ary aoka izay ahamanana ny fiangonana masina manontolo, ny finoana sy ny fifaliana aminao. Amen.
izany mahafahantsika manatona amin'ny ray manao hoe tonga ny fanjakana atao ny sikaponao etsakany takiny ny tany eo amin'ny fanjasazy amangelany iray takiny mangalazesika ary santorany fanjapanay pamanafana iras alao matakasy sy ary fanjapanay ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tena Jesosy Kristy tontsika zay no vakina amantsika satria iray ihany ny mofo dia teny resaka na dia maro aza fa isika rehetra dia miara manay amin'izany firaizany avokoa ao Jesosy Kristy tontolo raiso tany ity ny tenako izay omenao anareo izao no ataovy ho fahajerovanao toy izany koa io kapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ao antsika rehetra ho famelan-keloka ho Jesosy Kristy sy tonarany rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao amin'ny maro ho famelan-keloka hoy ny tompo avia zao fa vorasoa ny zavatra rehetra eny tokazarao amenarana eo ampandrosoantsika ty antony havana hira fahafito amin'ny zato hira fahafito amin'ny zato nobonantsika raharak'izay hira fahasivy amin'ny zato mbola tsika ny rafitra dia tirana fanampony fahasivy amin'ny folo
Raha hitsangana isika mpanday rehetra ny ao. Izao ny teny famparesana omeny mampatsika vavina ray ny tena sy ny rano. Jesosy Kristy tompontsika izay vao tamin'ny asa fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotenareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie no mampahery sy avanareo fonina marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any amin'ny fiadanany Tompo. Amen. Petraka isika ry havana. Mirosoa amin'ny fanatanterahana mirakitra isika ry havana arak'izay nampipenatantsika teo. Ka izy dekonina anankiroa mifanesy eny amintsika eny anaty ny rakitra voalohany sy ny valopy fanomezana mampivoaka lehibe. Ary ny rakitra faharoa kosa toy ny mahazantatsika irak-pisaorana ho amin'ny fandraisana. Ataontsika mahita amin'izany ny hira fahatelo sy telonjato ho manoso ny mpanaraton'i Jesosy. Hira fahatelo sy telonjato 303.
misy ny problema ketsika eo azy. Hainao ve nareo? Miombona amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika riavana, ametraka amin'ny tompo ny zavatra rehetra. Aorinan'izany a, dia nihira le Seigneur nous a aimé ny andiny voalohany a sy ny andiny faharoa ary andiny fahatelo ny taontsika fitsanganana. Rehefa tonga aorinan'ny fanorahana dia hoso amin'ny fampisanganana ireo dekona vaovao izay lany eto amin'ny fiangonana Firemana Réunion isika. Ary amin'izay manapateraana ny famangina ny namantsika izay mitona Paolina. Manasantsika riavana mba hatra hatramin'ny farany. Hivavaka isika riavana. Misotranao izay Andriamanitra tomporanay izay any an-danitra fa nanatrika izao fampivavahana izao ianao. Misotranao izay satria nahatsiaro nandray aim-panany iray, nanatrika teto amin'ny alitaranao masina, nandray ny tena sy ny ranao, ny aino ny teninao. Misotranao manakariva izay satria miasa ny fanahy masina, ary izany fanahy masina izany mameno anay rehetra ka mahatonga anay manatona anao amin'ny fifaliana sy ny fanantenana. Fa mihaino vavaka anay ianao. Reto ary izay tompo, nivavaka aminao ho amin'ny fiangonana maneran-tany, indrindra ny fiangonana FPMA, mangataka aminao izay mba ho ampaherezinao ka ho ateraka indray ny fiangonanao, ka ho aina vao entina hitohina ny fitazantsaranao ane. Izao aladin'ny Pentekosta izao, hijoro vavolombelon'ny finoana izay, hijoro vavolombelon'ny fitondran-tena tsara avy aminao Andriamanitra ray izay manefy anay isanandro isanandro. Misotranao sady izay fa Andriamanitra manamboatra anay ianao, mamolavola anay ho araka ny sitraponao. Eda ne izay rehetra nanafika izao alahady maraina izao, dia samy andray ny fanomezam-pahasoavana izay omenao anay tsara avy, ka ho amin'ny anjara fanompona izay tianao ho ampiasaina eto amin'ny fiangonana, dia mba hanana hafanampo tokoa izay fitiavana eo am-panatanterahana izany. Nivavaka ihany koa izay ho an'ny mitondra fanjakana rehetra indrindra amin'izao firenena misy ana izao, ampaherezy izy ary me fahendrena eo am-panatanterahana izany. Eta io koa ny vahoaka rehetra izay entiny izy ireo tsiraray avy. Nivavaka aminao izay ho an'ny marary, ho an'izay mananara amin'ny fitsaboana ireny marary reny. Ampaherezy tokoa ny marary, ampaherezy koa ny mitsabo azy. Ianao mamangina izy ireny amin'ny alalan'ny fanahy masina, fa ianao miona ao anatin'izy ireo mba hitombony amin'ny fanantenana manakariva. Nivavaka izay ho antohy ny fotoana rehetra, ny amin'ny alahady ho avy izao anatin'izany ny fetiny reny, entina hivavaka anatrehanao sady mba ho ety ny voninahitra ao izany fotoana izany. Nivavaka izay ho amin'ny alahady fanatanterahana ny fifidianana samihafa eto anivo ny fiangonanao. Mahatoky izay tompo, fa tokony fandaminana anao, fa dia ho alaminao ny zavatra rehetra. Dia mametraka ny fiainatokantranonay izay am-pelantananao. Nivavaka ho an'ny mpianatra rehetra, any amin'ny école primaire, any amin'ny collège, any amin'ny lycée, izay hiverina hianatra indray ato ato. Mampaherezy ireo zanakay tompo, arovy amin'ny loza sy ny ratsy ary naretina izy, ary meo azy ny fahendrena mba azomo manatanteraka izany amin'ny fifaliana sy ny fitiavana anao. Dia izany ndraiky izany tompo ny tombavaka tonononay, kanefa tsy adinonay mitondram-bavaka Remana Paolina ao anatin'izany izay imbonanay eto anivony ny FPMA manontolo ny fianakaviany Pasteur Zouzou. Ianao nangatahanay niaza ny fianakaviana izany, ao koa ny fiangonana FPMA nisy, ao ny fahatany misy azy, indrindra moa ny FPMA manontolo izay mitona Paolina ny farasany mpanomponao. Mampaherezy any fiangonanao. Amenarany Jesosy Kristy tomponay no hamonana rehetra izany vavaka izany. Amen. Iaraka isika riavana manira, le Seigneur nous a aimé. Ny andiny voalohany sy ny faharoa eo amin'ny tenantsika niavaka sy ny sojano avy amin'ny Kristy.
andehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo, fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Amen. Amen. Mandiana fifadina kaman kumtumpu. Beja kai si cari-cari. Ya mana-mana itu Pak, senamara di Hindu, Azuru, Ansika, Reu anaran di Tekon na Zeboviti, Kami Dasateu, Etakera Ansika panetana sampu, dapat semanita na Zuretiana, setiap lama tu lepatewa, Efanira-nira na Fitsena Rewa, Arakaisanya, ada di Pali. Lalu sebetulnya follow azab itu lagi itu anak itu, arole itu sponsor naik. Ritualia le Tekon na zai Ofidia, Misa fito me fura le Tekon na zai Tutveran. Na Misa, efatra kosa ireo Tekon na zai miantso na Tekon na fiantso. Arakaraka ny vato nalany azy ireo no hamonako azy araka izany. Dia ny Tekon na zai Ofidia, Misa fito me fura le Tekon na zai Tutveran. Na Misa, efatra kosa ireo Tekon na zai miantso na Tekon na fiantso. Arakaraka ny vato nalany azy ireo no hamonako azy araka izany. Dia ny Tekon na zai Ofidia, Misa fito me fura le Tekon na zai Tutveran. Na Misa, efatra kosa ireo Tekon na zai miantso na Tekon na fiantso.
Andriamatoa Andriana Valona Jean-Yves. Vatakanao itsarefa avetsany. Manaraka azy eo raha Johnson Dina Manatsoa Nirina David. Manaraka azy raha Andriana Valona Natasha. Manaraka azy raha Mato Ferreira Lime. Manaraka azy Mato Najara Mitahim. Raha Besson Patrick Hermirin. Raha Andria Manatsoa Mamiaina Denis Dany. Raha Samson Manatsoa Konatsio izy a. Dawila Msa Ali Gerardo. Castaret Fans. Grazie, Patricia de Matusano. Manaraka azy Rivalin Clémentine. Andriana Solo Cristiano. Ferreira Caroline. Razzofetta Yolande. Flavie Fabrice Zaka. Ranay Vumbola Zoarla. Mamarana eo décolona toerana raha Elmanana Juliette. Eo zany riavana ireo décolona toerana ka amin'ireo olona reo nanolonanareo. Izay ho filoha sy ho filompanampy mitafo amin'ireo olona fito amby folo resahako ireo le izy a. Satria mbola misy olona efatra mitenenty rehefa avy eo. Fa reo izy ireo a, ireo nanolonanareo anarana ty amiko zany le loha mba tsy andanitsika fotoana loatra amin'ny manaraka. Na dia mbola majonety ao izy ireo a rehefa sinatononareo a. Dia alefasy le anarana dia izao a rehefa miravana fotoana tsy manina. Ireo izy ireo tompoko a, dia amin'ny anaran'ny tompo miarabananareo rehetra aloha izay nofidian'Andriamanitra ho amin'izao asa fanompoana amin'ny fotoana manaraka izao. Dia marary ny fiadanan'ny tompo sy ny faherezana aminareo ahatra hatramin'ny farany amin'izany asa fanompoana izany. Ary dia ny tompo anie ahatanteraka soamatsara ny fifananareo izay everiko fa anisan'ny lava indrindra ny fifanana décolona ho an'izy ireo. Satria voalany izy ireo dia efa niofa isan'andro isan-kerinandro izay a. Ary dia mbola hitohatra zany eo fifanana amin'ny tompo atao. Fa tsy hoe avita ny fanokanana dia mijanona teo fa miaona isika isan-kerinandro mba fampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny maha décolona tsisy izany. Manarak'izay dia reto ireo décolona fiantsy izay misy ihany koa. Manaraka eo zany a eny raha Mamperatima Charlotte. Avy anao mba hitsangana eny koa azafady. Manaraka azy raha Andriamalalason Véronique. Manaraka azy a tenetika na efa tena izy hoe mety tsy afaka anao an'ilay izy a. Raha mbola vonona izy dia mety hitsanganao ihany. Raha matokako ireo Avonement Mirine. Manaraka azy a Chevalier Marie Lisette. Ya, ireo zany a izy telo rahavavy satria namatsika anakay moa zany efa miteny a hoe mbola tsy afaka nanao an'ilay décolona fiany izay koa fa ny amin'ny manaraka mijerena eo. Ka dia miarabanareo koa izay a ary misaotra anareo amin'ny faherezana miara-miofana satria araka ny fitsiditsika moa ny avana dia miara-miofana amin'ny décolona tompotoerana ny décolona fiantsy. Ka dia misaotra ny tompo a dia mihitsy izay fa dia ainga voasahady entinareo amin'ny fanompoana satria maro ny asa fanompoana atao amin'ny fiangonana. Raha mbola tsy décolona ianareo dia misy anjara fanompoana foana na dia ny amin'ny mampanefana santompo ihany aza zava-dehibe zany reo. Fa dia miarabanareo koa izay. Fa dia amin'ny anaran'ny fiangonana dia kopakopatananareo fiangonana miarabanareo décolona rehetra. Raha tsy dia mahereza indrindra, mahereza tompoko.
Narak'izay ry avana dia hamangy namantsika ho be ravaka. Tsy ao. Tsy ao e. Eny azy. Dia misakantoko isika ry avana, retony reto angatahaka ety aloha ety any. Vetivety. Raha mampanjaka Natalia, raha Nosy Lucia, raha Josoa Volomanga, raha Zavokatoko Patrika, raha Elmanty Giovanni. Miangavinareo mba eto amin'ny zao vetivety zao. Dia raha soa dia amin'ny anaty manaraka indray miaotra dia samy teny toko e. Voaka tsy moramora isika. Ny aviato mivoaka, ny aviato mivoaka. Respecte foana les distances.